Ny herinandro teo dia nanantanteraka fihaonana faobe niarana tamin'ny mpiara-mombonantoka mpisehatra amin'ny tontolo iainana sy ireo mpandraharaha mahakasika izany ny avy aty amin'ny farim-piadiadiana iraisam-patry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra ato amin'ny faritra Atsimo-Tsinanana, Anosy ary Androy izay no tanteraina teto Tolagnaro. Antony lehibe ny fihaonana tamin'izany ny fandinihana miaraka makany amin'ny tanjona iombonana momba ny fikaziana ny tontolo iainana manoloana ny politika ny fazakana foibe. Izao fihaonana androany izao zany nanapahana ny anjara ndraikitry ny tsirairay avy par rapport am'le engagement izay engagement zay moa de averina foana ihany fa ilay 3000 hectares par région de nanamafy aloha ireo mpiara-miombonantoka reo fa vonona ny fanometanana amin'ny direction. Eo ihany koa les projets ministériels izay famafazana vo na le seed bomb famafazana vo avy any ambony hélicoptère araka ny enitsika matetika amin'ny vaovao ngamba an'izay à partir n'io mois de septembre io de eo ihany koa zay fanangonana graine zay izay nametraka fanamby manokana moa zay atao amin'ny direction interrégionale ny environnement et du développement durable no Atsimo-Tsinanana Anosy Androy fa 5 tonnes ny graine ho collectenay par région. Marina fa saika nahitana solotena avy amin'ny faritra telo Atsimo-Tsinanana, Anosy ary Androy avokoa tonga tamin'ity fihaonana izay tanteraina teto Tolagnaro ity.